zany a midika teny valiha. Mpamalen'ny tety tanàna zany a hetsika iray noforonina tany amin'ny 7 natao ampiroboroboana ny valiha izay zava-maneno nentim-paharazana malagasy. Misy mpitendry valiha maromaro a, izany hoe tanora mpitendry valiha ireo. Misy mpianatra mbola mianatra mitendry valiha, misy efa mitendry ihany a fa mbola manao mianatra sy mikaroka. Izany hoe ny mpamalen'ny tety tanàna zany fanomezana sehatra ireo tanora mitendry valiha sy mianatra valiha. Zavatra atao anatin'ny mpamalen'ny tety tanàna, ireo mpitendry valiha no mandeha mitety tanàna sady mitendry. Dia misy koa fanomezana atelier na fampianarana maimaimpona valiha. Tao anatin'izay taon'izay nefa tsy afaka nanao ny mpamalen'ny tety tanàna zany no toe-java-misy. Fa ny mba sehatra ny fampisehoana ny mpamalen'ny tety tanàna amin'ny anaty tambazotra sosialy. Mampiseho tanàna iray dia mitendry valiha izy avy eo. Manasa anareo anjony mpamalen'ny tety tanàna 20 Saotry. Salame, Virginie no anarako. Mandray anjara amin'ny mpamalia mitety tanàna 20 ao. Eto amin'ny place Bien-Aimé Toamasina Ampasy Mazava isika izao. Anisan'ny toerana manan-tantara izay voasokajy ho isan'ny vakoka nasionaly ny place Bien-Aimé na ny place des Bagnons. Ny Bagnon na ny Fugue de Pagode dia hazo masina avo be izay mety mahatratratra amin'ny 30 metatra ny ahavony ary 3 metatra ny savaivony. Mety iaina hatramin'ny 500 taona ny Bagnon ary manana faka hita ity ivelany izy ka ny taony ihany no miverina mitsiry amin'ny tany ka lasa vatakazo. Hitantsika ity ihany koa ny Maison Nathan izay naorina tamin'ny taona 1870 ary efa navoazina ho lasa musée vavitiny izy ankehitriny. Anisan'ny vakoka ara-tantara sy ara-kolontsaina ary ara-marin-trano eto Toamasina ny Maison Nathan. Manaraka izany dia mahafaly ihany manolotra ity ho anareo. Afatra ny lohateny ary ny Antsaly no namorona azy. Mano ny anarako dia mpandray anjara amin'ny hetsika mpamalia mitety tanàna monina aty ivelany aty a Luxembourg. Dia aty zany no hitety tanàna mpahafantafatatra antsika misimisy kokoa ny amin'izany firenena izany. Dia manara finaritra. Luxembourg zany dia firenena anankiray izay hita aty Europe andrefana. Voafaritra Belgique, la France ary Allemagne izy. Anisan'ny firenena tena farak'izay kely satria manana velara-tany eo amin'ny 920 kilometatra tora-droa eo izy. Izany hoe tena tsy misy dikany raha oharina amin'ny Madagasikara fa tena farak'izay kely. Noho izy voafaritra ireo firenena anankitelo ireo dia afaka miteny fiteny marobe ny olona ety. Anisan'izany ny frantsay, teny frantsay, teny alemana, ny teny anglisy. Dia ary koa manana fiteny zareo ny luxembourgeois. Dia ohatran'izao ny tanàna madio. Ny mampiavaka azy dia anisan'ny mbola hita aty daholo zany ny foto-drafitr'asa taloha satria zareo mbola misy ampanjaka no mitondra an'zareo.
dia izao ny lokon'ny sainam-pirenena zareo a mena, fotsy ary manga. Dia tahak'izay ny fampafantarana vitsivitsy a sy nozaraina tamintsika. Dia misaotra nanaraka e. Dia ho fanomezana ny tantara zany a dia manolotra hira anankiray ho antsika izay mitondra ny lohateny hoe raha misy potraka. Dia eny dia maka hira antsika rehetra amin'izao vaninandro izao a dia ho samy tahin'Andriamanitra daholo a, ho samy tahin'izay inony a. Dia manentana antsika zatovo a, tanora a, ankizy, eny fa na dia efa lehibe koa ary mba ho liana amin'ny kolontsaina sy ny harenantsika rehetra. Dia anisan'izany ny valiha. Dia manentana antsika mba handalina sy ho liana amin'izany zava-maneno izany. Dia misaotra indrindra. In the end.